volavolan-dalàna ifentetbolam-panjakana na sy mpantsiana 2024 tsy nandany ary tsy nifidiny député tim. Volamena 30 kilao nivadika vita ao anaty coffre. Ministera andraraham-bahiny miato ny asa eto an-toerana sy ny any amin'ireo masuivo. Zoma 4 jona ny taona 2024 fa tafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao fotoana izao. Manolotra ny araba tomboko lasy tomboko vavy manasanao anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Araka ny efa nambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia tsy nandany ary tsy nifidy ilay volavolan-dalàna ifentetbolam-panjakana na sy mpantsiana 2024 ny avy amin'ny solombavambahoaka ny tim. Kely loatra ny fotoana nomena azy ireo andiniana ity volavolan-dalàna ity no nitandrevaka nataon'ny fahefana mpanatanteraka nisy tamin'ireo solombavambahoaka ihany koa aza monana mafy fa mandeha anjamba ny fotsiny any io volavolan-dalàna ifentetbolam-panjakana na sy mpantsiana 2024 io. Asinandria malala sy tokotra marla. Kely loatra ary tena tsy ampy ny roa andro nomeny fitondram-panjakana andinian'ireo solombavambahoaka ilay volavolan-dalàna ifentetbolam-panjakana na sy mpantsiana 2024 hoy ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko tim omaly. Omaly alina efa tamin'ny 7 ora latsaka vao vita ny asam-bomery nandinika maika ity volavolan-dalàna ity. Araka ny hitanareo dia reto ny solombavambahoaka tiako Madagasikara avy niatrika ny asam-bomery nandiniana ny lalàna amin'ny feno teti-bola ho sy mpantsiana amin'ity 2024 sy 2025 ity. Raha ny zavatra nokasainy ny maronisa sy ny fitondram-panjakana izay nanolotra n'izany volavolan-dalàna zany dia ny andefasana an'izany ao anatin'ny fotoana fohy. Izany hoe tsy hanomezana fotoana ahafahan'ny solombavambahoaka mandinika lalina amin'ny atsipriany izany volavolan-dalàna zany satria misy ny zavatra tsy mazava be dia be ary nijoro teo anoloana zany manoloana izany zavatra zany ny solombavambahoaka tiako Madagasikara ary nandray anjara mavitrika tamin'ny fametrahana ny fanontaniana sy ny fangatahana fanazavana na makasika ny vola miditsy io na makasika ny vola mivoaka. Betsaka araka ny teniko teo ny zone d'ombre, betsaka ny zavatra tsapa ary ny zavatra tany am-boalohany hita dia ny fialana noho ny fisiny zany hoe Covid-19 hoe fisiny zany dégâts cyclonique sy zao antony gera any Ukraine eo amin'ny Ukrainianina sy ny Rosianina izany. Nazanatra zany dia isaorana ny solombavambahoaka tiako Madagasikara ny amin'ny hoe fandraisana anjara mavitrika satria ny zavatra hita dia kofehy manara-panjaitra izany solombavambahoaka maro anisy izany. Tsy nisy nandray anjara ny akamarony fa natsoina fotsiny anabe isa fa raha ny tena nandray anjara dia araka ny teniko teo manamafy izay fisaorana ny solombavambahoaka tiako Madagasikara fa nandinika mihitsy nandinika amin'ny atsipriany ny hoe ahoana ny fomba navotana ny firenena ary nisy ny sosikevitra ny amin'ny ampitomboana na ny hatsarana izany fampidiram-bola izany toraka izany ihany koa tany amin'ny resaka fandaniana ny fijerena ny laharam-pahamenaka dia izay no azonay ambara hoe mijoro izahay tsy tanteraka ny fanondrininy tao ny mpanatanteraka ny andefy izany tao anatin'ny fotoana fohy na dia tsy nomena fotoana saika ny ray andro no nomenanay nefa voatazony solombavambahoaka tiako Madagasikara roa andro araka ny teniko teo dia porofony izany izay mijoro eto zao satria zao vao nivoaka ho izahay amin'izany asam-bomery zany. Araka izany dia nisafidy ny tsy hifidy fa nivoaka ny efitra-mpivoriana ny solombavambahoaka tim. Dia manoloana izany rehetrarehetra voalaza izany dia ambaranay solombavambahoaka tiako Madagasikara fa tsy hampandany izany volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bola 2024 sy 2025 zany izahay ary tsy tompona andraikitra izay mety ho vokatra ho ateraka izany satria araka ny efa teninay teo tsy mahasoa ary tsy hitondra fanovana tsy hitondra fampandrosoana tsy hanova zavatra efa tsy nety toy ny efa fanondro fitondrano zao ary taratra izany lalàna amin'ny feno teti-bola 2024 sy 2025 izay olaniny zareo satria rahantsika rehetra mahalala fa manana ny maro anisy izy izay araka ny teniko tao kofehy manara-panjaitra asaina manangatanana fotsiny ihany. Misy amin'ireo solombavambahoaka izay tsy ao anatin'ny antoko tim noresy lahatra ihany koa fa mandeha anjambany ny voarakitra ao anatin'ity volavolan-dalàna izay iankina ny impirenena ity. Anisan'izany ohatra ny fiakaran'ny viditsolika mivaivay ho avy eto Madagasikara. Anisan'ny fanontaniana napetrakay hoe ny fanaovanareo an'ity loi de finances rectificative fanaraka amin'ny vidin'ny solika izay hiakatra
atreto nefa mbola tsy fantatritsika ny vidin'ny solika hiakatra raha afaka apitsona amin'ny herinandro ambony. Dikan'izany tsy nandinika an'io loi de finances rectificative par rapport amin'ny fiakaran'ny vidy solika. Mety supposition fotsiny ny amany nataony zareo fa tsy mbola miakatra ny vidy solika, tokony arakaraka ny fiakaran'ny vidy solika nanaovana ny loi de finance. Nisy olom-bavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antoko Mamo Namafy fa tsy tompona andraikitra ny amin'izay mety iseho ateraka io volavolan-dalàna ifeny teto bolam-panjakana na sy pantsina 2022 ity. Tsara hatrany ny mampatsiahy fa lantsy nisy fepetra alina teny anivon'ny antenimieram-pirenena ity lalàna amin'ny fenteto bolam-panjakana na sy pantsina 2022 ity. Niteraka resabe indrindra ny makasika izay fahalaniny volavolan-dalàna izay. Mikasika izay indrindra moa ny velabelarin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Sary sy rindran-tsariny Manora Andriamalala. Nahagaga tanteraka ny fahamaizana tamin'ny fandaniana ity volavolan-dalàna laharana ohatraohatra 4/2022 mifeny teto bolam-panjakana na sy pantsina 2022 ity. Mampametra-panontaniana aloha ny fe-potoana nandaniana azy izay lany maraina teo tokony tamin'ny 2 ora sy 10 minitra. Teo ihany koa ny fahitana fa tsy nisy nokitiana na dia andininy iray azy. Nandely izy zay nataokanareo 2 andro dia zay 3 andro volana zany. Dia tonga trendreo ministra le anolotra lista aminay dia ministra ve anao dia ametrapetraka tena antitingezabe nge zany androm-panjakana ngezabe zany député zany dia tsy tonga andre le raha matofa dia tena hoe tsy fantako zay excuse taiza sy taiza fa dia efa negligena efa tena hoe atao fotsiny zay alanina azy tsy andinina rehetra hoe apitsy izy vao nanoma. Dia eto amin'ny asa indray nijerena tena zany eto amin'ny anina indray eto amin'ny asam-boamera zay ny zavatra nahagaga ny député manaraka ny fitondrana le maronisa tena profofatsy ny tena zavatra lista ngezabe ve na mbo maha-député anao tompona andraikitra mivakiny vaoaka anao na any faritra misy anao dia tsy mbo misy mety anao hoe mbo kritika nataonao sa araka le teniko hoe efa tsy miteny tsotra satria ny ray andro sisa dia tsy mahavaky an'iny. Raha ny nambaran'ny fandaharana miara-manonja androany nisy andininy 2 novain'ny komision'ny fitantanam-bola nandritra ny asam-boamera. Saingy tsy noekeny sy olom-bavam-bahoaka izany nandritra ny ady hevitra azony rehetra natrehana. Raha ny tety andro raha ny lahadinika zany dia tapakandro no nomena ny voamiera ny fitantanam-bola ny antenimieram-pirenena andiniana ny tety bolam-panjakana. Tapakandro manomboka tamin'ny 3 tolakandro any dia zay ny ravana fa ny tao anatin'ny voamiera ny fitantanam-bola no nandrirotra an'io dia lasa ray andro sy tapany zany satria nanomboka tamin'ny 10 maraina ny apitsiny iny dia tamin'ny 20 mahery vao tapitra. Ny anahy ray andro sy tapany ny anazy tsy ampy adiny 2. Inona zavatra nataony? Ilay zavatra nandraisan'ny voamiera fitantanam-bola fanapa-kevitra hoe esorina na ovana ity andininy ity naveriny amin'le nanaova ministera fitantanam-bola anazy hoe tsy mety nanaovanareo voamiera iny fa aleo averina amin'le nanaova ministera fitantanam-bola anazy avy any izy dia zay ny lany. Misy ambadika politika sy tsindry avy amin'ny fitondrana ny nandaniana ity volavolan-dalàna ity ho kosa ny solom-bavam-bahoaka mety hanitra Razafy Manatsoa. Nisy instruction zay niainga avy any amin'ny QG ny IRD avy any amin'ny arena any le fasoketresi azafady sady mezana le izy hoe zao ny zavatra mitany mitsanga zany dia le soratra le SMS anazy ry daholo ny IRD rehetra ary tonga ty apelatananay le izy zany eo mpanaovana n'le asam-boamera zahay malerivo io zany zavatra ohatr' zao zany le zavatra mitranga hoe misy tsindry sy pression avy amin'ny mpitondra fanjakana avy any amin'ny QG ny IRD mandefa n'le SMS any amin'ny député IRD. Tsara hatrany ny mampatsiahy fa tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ity volavolan-dalàna ity ny solom-bavam-bahoaka avy amin'ny Antoko rehefa avy nanatrika ny asam-boamera. Androany kosa no niatrika ny fitsarana azy Tanosy-Be ny Nidony ny 30 jona ho avy izao moa no hivoaka ny didim-pitsarana nanotrona azy tany an-toerana ny mpikambana ao anatin'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Nzava-ndrema efa sy Andry Rakoto Malala. Mbola voatazona ny amponja aloha hatreto iny Nidony asireo olona maromaro niaraka taminy izay nosambory ny mpitany filaminana no niresaka ady tany sy atao Tanosy-Be. Niakatra fitsarana kosa iny Nidony androany ary tonga nanotrona azy tany an-toerana nisy olo tena avy amin'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara niaraka tamin'ireo vahoaka
izay tsy manaiky izao antso izay atao amin'ny mpiray-tanindrazana amin'izy ireo izao. Tsindry politika no tena ao ambadika ity raha ity ho ny fanehoan-kevitra ny RMDM androany satria tsy manana pirofo hitazomana any nidony mihitsy ny mpitory. Ny zavatra tena misy dia mampalahelo satria tsy manana pirofo hitazomana an'ireo olona ireo ny mpitory azy. Fa zay le tenenareo zay hoe politika le izy dia tsindry politika mba tsy hahafahan'iny donia miteny sy mampiasa zay mampanao politika azy eto amin'ny tanànany Nosy be zay no tena anagadrana zao. Fa raha hoe ny fitoriana sy ny fiampangana dia tena hita hoe sady tsy misy pirofo no tsy mitombona lay foronina daholo dia reny taratasy dossier natao hiampangana azy reny. Koa izahay dia misitona ny sainy rehetra tsy mahasoa atsika zany. Nitady filaminana ary no ataoko. Tsika ndray ve nitady korotana amin'ity firenena ity, tsika tsy mpanakorotana koa fa aza manao an'izany fa niangavy izahay na ampiarana ny lalàna amin'ireo olona zay nahavanony tsy mety teto amin'ity tanindrazantsika ity. Faharoa hamoahana an'ireo koa zay nosamborina tsy misy fepetra. Akoatra izay atsony raisiny manam-pahefana sy ny mpitandro filaminana atao Nosy be anko ny fitoriana izay napetraka ireto vahoaka ireto. Manoloana indrindra ny fikasihan-tanana sy ny endrika ara-matahory ataon'ny manam-pahefana sasany ao Nosy be izay manapatra ny fahefany atamin'ireto vahoaka ireto. Reto zao misy karazana fitoriana maro napetraka ireo namana eto miaraka amin'ny nidonia fa tsy niraisy ny fitondram-panjakana misy eto ireto fitoriana reto. Tsy haiko na efa tonga eto amin'ny tanànan'ny Nosy be koa ilay teny malaza hatramin'izay hoe azo raisina fa tsy mitombona. Ka nahatonga an'izany fitoriana maro be tahaka an'ireto dia tsy misy no raisina na iray azy. Koa miantso anareo mpitondra fanjakana zay mbola mieritreritra fa azo atao ny miahy ny vahoaka dia raisonareo re ny adidy tsy andraikitra manandrify anareo fa tsy mahasoa atsika ny manao mizana tsindrinila. Ny faharoa dia misy zavatra nitranga toy izao koa eto. Misy ireo manam-pahefana eto an-tanàna, eto amin'ny tanàna Nosy be zay nanao famonona ninina natao na blessé volontaire natao. Reto ny certificat médical milaza zany famonona natao ninina natao zay. Ka tsy haitsika fa ny adidin'ny mpitandro filaminana miaro ny vahoaka sy ny fananany. Ka tsy voaro ny vahoaka, tsy voaro ny fananany nefa ireto olona reto noratraina tahaka ny tsy olombelona mitovy firazanana amintsika na mitovy fiaviana amintsika. Ko izahay zany miantso ny lehibe ny mpitandro filaminana rehetra zany mba handray fepetra haingana mikasika nyreto olona nanao famonona tsy ara-dravina an'reto mpiray-tanindrazana reto. Ivoaka ny 30 jona ho avy izao moa ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha ity raha ny loharam-bavahoatrany. Anjakazakany tsirariny sy ny fanaparam-pahefana tanteraka ny harem-pirenena eto Madagasikara satria dia volamena anaty kofra tao taon'ny ministerany Arena Kibontany sy ny loharanokarena stratéjika indray no tsy tapopoka nandritra ny fanamarinana ny fitaovana izay natao. Avitra Solondraibe sy Tahiriny Aina. Volamena milanja enina amby 30 faingo 3 amby 37 kilona nanjavona tsy hita tao anatin'ny kofran'ny DGM ny ministeran'ny Arena Kibontany sy ny loharano stratéjika nandritra ny fanaovana ny inventaire ny voalohany volana jona lasa teo no nahafantarana fa tsy tao intsony io volamena io izay nivadika ho karazam-by milanja 420 faingo 50 sy 500 kilao sisa. Nitondra ny teny mikasika ity fahaverezana ity ny minisitra misahana ity ministera ity ary nilaza izy fa efa misy ny fanadihadiana izay ataony avy eo anivon'ny primature sy ny fitsarana amin'izao fotoana izao ahafantarana ny marina mikasika ity fahaverezana ity. Rehefa natao ny inventaire zay natrehan'ny huissier zany dia nahitana tsy fahatombanana. Ny tsy fahatombanana hita dia ny tsy fifanarahan'ny voalazan'ny taratasy fa tokony ao anatin'io kofra io sy ny zava-misy marina zay hitany zay mpanatrika rehetra teo satria maromaro nanatrika ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny teto anivon'ny ministera sy ireo olona anankiroa zay mifamindra fahefana zany. Fitantanana mihitsy ny tsy voafehony solombavim-bahoakan'i Madagasikara manoloana izao raharaha izao. Tsy tokony hisy ho hafa-maina ireo rehetra mitantana ary indrindra ihany koa
dia ao anatiny ity ministera ity mihitsy ny tsy mandeha amin'izay laoniny intsony. Raha ndra raha-mpanjakana ohatran'izany matsy dia tsy tokony atao mihitsy ny mandray ny andraikitra vaovao eo amin'ilay tompona andraikitra vaovao fa tokony vita tanteraka alohan'ny anaovana sonia. Ity zavatra ity nefa dia nataony sonia zay no nataony inventaire ka malasy eritreritra ihany zay zavatra izay miam'izany satria raha ohatra hoe raisina ny andraikitra amin'ny maha-DG vaovao dia tokony fantatra daholo hoe zao no izy. Fa raha fahafantarako azy zany raha ty zavatra ty zany dia na le DG vaovao zany dia manao sonia fahatany fotsiny fa tsy fantany hoe inona marina zavatra ao. Ka zay no teneniko hoe dia tokony hieritreritra ny mpitondra fanjakana va dia tena anatin'ny ministera mihitsy zany ny tena manao tandrevaka ary tena anatin'ny ministera misy te atao hoe atido amin'ny fanondranana ny harem-pirenena eto Madagasikara raha ty zavatra mitranga ty tenenina. Ary dia zavatra mitranga zany amin'izao fotoana izao dia na le fanendrenan'le olona ao ministera anao an'izany asa zany aza zany dia tsy mandeha amin'izay izy fa dia asa tsy fantatra mety hoe resaka copinage na namana ara-politika na ohatra zany nefa tsy mahafehy an'le asa ary mialatsiny amin'ny teny hoe olona mangala zany dia olona maloto, olona tsy tokony hitantana anana zany atao hoe asa ambony ao amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana zany. Olona folo arak'izany ny fantatra fa nahiditra ponja ka isan'izany ny tale jeneraly teo aloha teo anivon'ity ministera ity. Mahalasa ny sainy maro hatrany ny toe-javatra tahaka izao izay toa zava-mitrangy efa tsy mahagaga intsony nandritra izao fitondrana izao ny fanaovana tantely hafadrakotra ny harem-pirenena, mambotro ny firenena sy manapatra ny fahefana avokoa izay rehetra eo amin'ny fitondrana. Andrasana indray araka izany izay ho vokatry ny fikarohana mahakasika ity volamena sy vato sarobidy ity mba hisy valiny tokoa ny valin'ny fikarohana fa nizara arendrina sy vatomamo any ankisairana misa 510 amin'ny fokotany Ankadindratombo atsinana Mahazo Arivo sy Atsimonambohipony RMDM Analamanga Omaly. Natao moa izao hetsika izao mba ampifaliana ny ankisairana amin'izao andro fety izao. Nanajanona ny asany araky ny efanambarany tokoa androany ny mpiasa eo anivo ny ministera ny raharaham-bahiny tsy miova ny fepetra mety ny fitokonana rehefa tsy misy ny valin'ny fitakiana hoy ny syndicat ny mpiasa eo anivo ny ity ministera ity. Avitra solindray be Tahiriny Aina. Feno ny kapoaka amin'ny fanaovan'ny fitondram-panjakana be marenina amin'ny tsy fihenonan'ny fitarainan'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny. Manoloana ny tsy fisitrahan'izy ireo ny tampokaramany izay efa mambonala maro izay. Mahatsapa ho very asina ihany koa izy ireo amin'ny tsy fisian'ny fijerenan'ny toerana sahaza azy ireo. Tapidalakale izahay ho ny fanambarana satria efa maro ny ambaratonga nanatonana kanefa tsy misy vokany hatramin'izao. Zonay izay efa nomen'ny vahoaka malagasy teo anivon'ny parlemanta, efa nomen'ny filoham-pirenena tamin'ny 2024, efa noeken'ny gouvernemanta ny fanesy nanomboka tamin'izany ary ny adivandreo ministra ny fanesika hatramin'izao ho asin'ny diplomasia malagasy. Etona ary dia maneho fisaorana amin'ny tafotafo ireo rehetra voateny ireo noho ny fanomezana izany sy fahafantarana fa lara-pahamehana izany. Nasaina ny andro izahay ary nasaina ny afya noho ny tombontsoam-pirenena. Nefa efa feno ny fepetra nomezana izany zo izany amin'izao fotoana izao, saingy ny fanatanterahana no nisy indro ka lasa very zo indray izahay nanomboka amin'ny volana janoary ka hatramin'izao. Tsy ny olona manana raharaha mikasika ny fahasalamana ohatra ny évacuation sanitaire, ny rapatriement de pouille mortel, ireny no raisina eto anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny. Ankoatran'izay dia tsy misy asa ho atao eto anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny na ny passeport zany na ny visa. Hita tena toerana ihany koa ny avy eo anivon'ny administrateur civil nanamafy ny tokony hanomezana sehatra ireo olona nianatra mikasika ny fitantanana. Notsindriny ihany koa fa mila mandray andraikitra ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny gouvernemanta manoloana ny raharaha lehibe miatraika amin'ny firenena tahaka izao. Impiry efa tenenina le izy nampianarina hanao ino koa ireo diplomate reto sy hanao ambassadeur sy i amin'ireo diplomate sortany enam manao an'izay asa zay ohatran'olona hafa ny manao azy. Dia raha mijoro be zay mitaky an'izay zavatra zay le fonctionnaire hoe mikarama haninona zany reto olona reto atao gardien fa mitodika amin'le tompony article 65 amin'ny constitution ao ny prime ministre lehibe ny gouvernement, chef du gouvernement, chef de l'administration. Numéro aminareo zao ny mampitokona ny olo ty monsieur le premier ministre
numéro ny zavatra taratasy asiana numéro mavesatra ve ny stylo hanaovanany zany numéro zany miteny fotsiny izahay monsieur le président monsieur le premier ministre fanampinanareo ange zao fa tonga vasaina zao fa tsy hoe fanoherany sy zaranareo ve zahay mpiasam-bahoaka zay loha tsy mpiasanareo fa mpiasam-bahoaka tonga saina hametraka ny teboka amboniny i mahakasika ny administration de resaka numéro zany ny hampikantona ny arifenitrerany zao tontolo zao mahakasika ny Madagasikara numéro de firikolaono ny stylo sy anaovana an'izany numéro zany. Araky ny fanambaran'izy ireo hatrany dia asa izay tsy maintsy atao sisa na ny service minimum no ataon'izy ireo toy ny resaka ara-pahasalamana zany. Tsara hatrany mampatsiahy fa ity ministera ity dia isan'ny miantoka ny fiandrianam-pirenena ary koa miantoka ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny alalan'ireo masoivo maro any ivelany. Ho any amin'ny faritra kosa isika atao anatiny ity toy ny vava manaraka ity dia isan'ny faritra mbola ambony aloha izany ny tamin'ny fanjari-tsakafo ny any amin'ny faritra aloatra mangoro iny. Mbola ezaka nefa ny famongorana izany saingy sarotra ny ady raha mbola izao krizy misy eto amin'ny firenena izao. Vaovao tateriny ny Rendriana Arvony, MBS Ambatondrazaka. 17 isanjaton'ny ny zaza latsaky ny 5 taona atao loatra mangoro no tratrany tsy fanjari-tsakafo ny tarazoko. Ny fahasahiranana menjady amin'ny vahoaka no heverina fa anisany mahatonga izany. Betsaka ny ezaka tokony atao na eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana na ny ara-tsakafo raha tiana ny ampihenana iotahan'ny zaza latsaky ny 5 taona tratrany tsy fanjari-tsakafo io. Ny fobe-pirenena momba ny fanjari-tsakafo sy ny tetikasa fahasalamana sy fanjari-tsakafo ifotony no miara-misala amin'ny ady atao amin'izay tsy fanjari-tsakafo izay. Anisan'ny fanety be ny fampandrosoana ny tsy fanjari-tsakafo ka tokony ataon'ny fitoram-panjakana vaindondrara ny makasika azy io. Ny mpiara-miambinantoka raha teo efa manolo tanana atsika ny makasika izany. Tsy ho tratra nefa nitanjona raha tsy misy ny fiaraha-metany daholo be amin'ny ady izay atao. Anisan'ny asa izay tanterahana ny fisorohana, eo ihany koa ny tolotra ara-tsakafo sy ny tolotra ara-pahasalamana. Hatreto mbola mikiky ny isan'ny tokantrano ny fahantrana ka izay ny tsy maintsy ahasarotra ity ady atao amin'ny tsy fanjari-tsakafo ity. Tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fampiroboroboana ny orinasa iray ny fanana ny mpiasa fahaiza-manao sy ny traikefa eo am-panatanterahana asa samy mahazo tombony amin'izany avokoa moa ny rehetra ary antoka iray adina amin'ny tsy fisiny asa izany. Tanjona lehibe napetraky ny FMFP sy ny tranobe ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara anatin'ny fiaraha-miasan'ny rotonta ny anamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasa amin'ny fampiofanana azy ireo. Fanadiadiny Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Firenena manana tambony amin'ny tsy fisinasy Madagasikara ary saika tanora ny ankamarony. Efatra tapitrisa eo ny tanora tsy anasa ka mandodina ny 3 tapitrisa amin'izy ireo navita fianarana izay nanome ny tady 50 isanjato no mihoatra. Manana olona sy tanora maro ihany koa ny firenena malagasy efa anatin'ny sehatra asa saingy tsy ampy na tsy manana ny fahaiza-manao akory amin'ny fanatanterahana. Misy ny koa anefa ireo manam-pahaizana kanefa tsy manana asa. Singa iray mitarika fampandrosoana ho an'ny firenena sy ny fampiroboroboana ny fandrarahana ataon'ny olona iray ny fananana traikefa sy fahaiza-manao mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa sy ny fiarahamonina ka mazava-dehibe ny tokony hametrahana paikady ho fanofanana mpiasa anana ny kalitao mendrika amin'ny asa ataony ka hitera-bokatsoana ho an'ny tenany na ho an'ny hafa indrindra eto amin'ny firenena. Izay indrindra no tanjona napetraky ny tahiry famatsimbola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa sy ny tranobe ny varotra izay samy mikendry ny fampandrosoana ny orinasa amin'ny alalan'ny fampiofanana ka iarahan'ny rotonta miasa anatin'ny tetikasa iray. Tena tsy ampy ny fahaiza-manao mpiasa mifanandrifa ny filan'ny orinasa raha ny filazan'ireo mikarakara ressources humaines any amin'ny orinasa tsy miankina dia 30 isanjaton'ny asa izay sokafana hoe mitady mpiasa no tsy mahita mpiasa satria tsy mifanandrify ilay fahaiza-manao sy ilay filan'ilay orinasa. Noho izany zany dia zava-dehibe ho antsika amin'ny fampandrosoana ny orinasa ary indrindraindrindra koa fampihenana ny ankizy tsy anasa sy ny fampandrosoana ny firenena ny ezaka atao ampifanojo an'ireo filana sy tolotra fahaiza-manao ireo satria tsy hitantsika efa be dehibe ny ankizy ny tsy anasa nefa be dehibe koa ny olona izay tadiavin'ny orinasa nefa tsy mahita izy. Zay zany tena tanjona tena lehibe amin'ilay izy. Taniny izy
mba hiroso amin'izay fampiofanana izay satria indraindray koa ny orinasa madinika tsy mahatsapa mila fahaiza-manao ilay izy hoe mila traikefa mila fampianarana ilay izy ary indraindray koa vitsy mpiasa dia tsy afaka hoe ajanona ilay asa aloha fa andeha hiofana dia izay zany no hifanampiana amin'ny FMFP mba ahafahana mampirisika ny orinasa indrindra ny madinika sy salasalany ho tonga dia hisitraka an'izany fampiofanana izay izy. No tanterahina androany moa ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny tahiry famatsim-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa sy ny tranombe ny varotra sy ny indostria Antananarivo. Fifanarahanm-piara-miasa izay mifantoka indrindra amin'ny fanamafisana sy ny fampiroboroboana ny kolotsaina ny fampiofanana ny mpiasa eny anivo ny orinasa. Pejy ny tranga am-piaramonina dia nitrangana aitrano tao Nosy Varika Omaly. Olona telo mianaka mantsy no indraina mony ainy tamin'izany nandritra ny firehetana trano tao Tanambao tamin'ny tanàna ny Nosy Varika. Vehivavy sekretera ny hôpitaly 7 taona niaraka tamin'ny zanany roa vavy 5 sy 3 taona ireo niarambona ireo. Tsy fantatra mazava ny nahatonga ny firehetana fa afo efa niredareda no nanaitra ny manodidina. Avy any Toamasina mony fiaviany ireto niarambona ireto raha ny loharanom-bavao atrany. Eo amin'izay lafim-bavao izay an-trano dia ankizy telo indray no namony ainy ary olona 570 avy eo amin'ny Fokotany Lovobe komina Bemanonga no manaraka fitsaboana ao Morondava amin'izao fotoana izao no ny fihinanana fano na soka-dranomasina ny 20 jona lasa teo. Androany moa vao tonga tao amin'ny hôpitalin'ny Morondava ireo marary ireo no ny fahasarotany fitaterana izay mbola mandeha tongotra lavitra be sy mbola miampita ranomasina nisy mony fanentanana nataon'ny tompon'andraikitra tany an-toerana mba tsy hinanana ity hazan-dranomasina ity izay mitera-doza tahaka izao hatrany. Niangeny fotony fampirisiana andrehetra ikajy sy tandro ny tontolo iainana izay efa miapotika vokatry ny sy fanajanona sy ny fanaparitahana plastika eran-tanàna. No io antony io indrindra no namola volana ny boky kolokitra manabe ny ankizy kely ka ahafahany mandray andraikitra sady amin'ny fampanajana ny tontolo iainana. Andro miaradina, Mathieu Princy. Sakia plastika avokoa ry 700 n'ireo fako hita eto amintsika. Tafiditra amin'izany ny arona sy ny tavoahangy. Anisan'ny manentsina ny lakan-drano. Tsy vitan'izay fa hitera-doza ho an'ny fahasalamana indrindra hitarika fahampotehany tontolo iainana raha tsy misy fandraisana andraikitra na amatikizana ho zava-baovao afaka ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Nainga avy amin'izay zava-misy izay indrindra no namoana ny boky kolokitra. Boky kely manabe ny ankizy hikajy ny tontolo iainana amin'ny tsy fanaparitahana ny plastika. Tsy nijanatra eo anefa fa nampiadra izany mihitsy amin'ny fiainana andavanandro ka namantika izany ho lasa fanatanjahantena iarahan'ny rehetra. Plastika avokoa no ampiasaina azona baolina lalaovin'ny ankizy. Ka baolina manodidina ny 700 no efa vita tao anatin'ny herintaon'izay. Mahazo tombony avokoa na ny ara-batana na ny ara-tsaina ao anatin'izany. Ao anatin'ilay fanabeazana ikolokolo ny tontolo iainana ho tia fanatanjahantena koa sady hirahina ao anatin'izany lalao izany satria nareo mahita hoe tena mila an'izany firesakiny izany koa ny firenentsika amin'ny fahasarotan'ny fiainana sy ny zavatra rehetrarehetra mitranga dia aminay izany mahafinaritra be anay isaky ny manabe ankizy anankiray izahay na sekoly anankiray dia vao mahavita an'ilay baolina ry zareo dia fantany hoe izao zany le zavatra tokony atao tsy aparitaka tsony reto fako plastika reto manomboka izao indrindrindra amin'izao fanabeazana sarotra amin'izao fotoana izao variana amin'ny teknôlôjia ny ankizy any an-trano tsika dia tena hoe variana eo amin'ny telefona ny ankizy ohatr'izany fa ny kolokitra kosa dia te hamatika an'izay zavatra izay vao mahavita kolokitra raha ankizy dia manangana ekipa ao zany le toe-tsaina le tsy mirahina tsy miara milalao dia nay zany tsy mijanona eo amin'ilay hoe fanabeazana ihany ho tia maki boky ho tia fanatanjahantena ho tia hanadio ny tanàna fa koa ahoana koa no mba hivelomantsika amin'ny alanan'ny fako plastika tsy ho alaina fahavalo zany ny fako plastika fa dia tena hoe adio ny tanàna ary dia hanampy antsika koa izy amin'ny ara-ekônômika. Itsika maro no hanamariana ny herintaona ny joroa ny kolokitra. Akaiky indrindra amin'izany ny fanamariana ny fankalazana ny andro amin'ny eran-tany tsy ampiasaina plastika ny 3 jolay ho avy izao ka isy ny fanadiovana ny morontsiraka i Fort-de-France ny 6. Ny 7 jolay indray kosa dia ny lalao famaranana tournoi kolokitra etsy amin'ny kianjana Larbi izay andraisan'ireo EPP eto Antananarivo efatra dia Andavamamba, Anoso, Ampasan'ny Sadoda sy Imambanjara. Izy ireo izay tafakatra tamin'ny lalao fifantsanana izay no tanterahana ny 1 jona lasa teo. Fanambogoavana apetraky ny kolokitra ny ampirisiana ny rehetra handray anjara amin'ny fampanajana ny tontolo iainana miaingen'ny fotony amin'ny fanangonana plastika ka amatika izany ho zava-drafa hitondra voka-jo sy ampidi-bola.
Pejy ny fanatanjahantena ny ekipa ny Seychelles no ifandona amin'ny Malagasy ao anatin'ny fifantosanana iakarana amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja beach soccer. Lalao izay ahafahana mahazo ny tapakila hiatrehana ny CAN beach soccer 2024. Atao an'i Mozambika manomboka ny 1 hatramin'ny 30 oktobra ho avy izao. Firenena 770 eto Afrika no mandray anjara amin'ity fifanotsanana ity, ka izay 7 tafiakatra amin'ireo no hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika any Mozambika. Pejy ny finoana kosa indray dia nampiantso mpanao gazety androany ny fiangonana Morie Tsitosy. Misy mantsy ny disadisy eo amin'ity fiangonana ity sy ny fiangonana FPVM. Ifantonany maro no nandeha nitokana fa tsy niaraka tamin'ny FPVM fiangonana io ary nijoro ara-dalàna teny amin'ny ministera raha ny fanazavana. Omaly nefa dia nananibohitra tao amin'ny fiangonana io ny FPVM raha ny fanazavana. Asinandria Malala, Tokotry Marolahy. Tany am-piandohana dia vondrombavaka FPVM no niatombohan'ny fiangonana Moria rehefa niato i fiangonana io tamin'izany fotoana izany. Taona maro tao aorian'ny itsanganan'ny vondrombavaka sy ny fiangonana Moria dia natokana ho mpitandrina ara-dalàna sy ara-pifombam-piangonana ny mpitandrina Josephine Razanamahefaso mivady izay nanorina ity fiangonana Moria ity rehefa niesory ny FPVM tsy ho mpitandrina intsony ny mpitandrina Josephine Razanamahefaso. Omaly nefa dia atairana ny an'ireo mpitondra ity fiangonana ity raha nahita ny fihetsika avy amin'ny FPVM tonga tao am-piangonan'izy ireo dia Tsitosy satria naneriny ametraka mpitandrina avy amin'ny FPVM. Dia ny fanaovana fihetsika feno fahasahiana anankirotana ao anatin'ity fiangonana izay efa tsy mitondra anarana FPVM ity intsony fa mitondra anarana Moria. Ary manana taratasy ara-dalàna izay arete ara-dalàna izay omena ianareo eo kopia sy dika mitovy amin'izany. Dia ho anay ato anivon'ny fiangonana Moria Tosy zany dia hitanay fa hoe fanaparam-pahefana sy didiny besanjo zavatra ataon'ny FPVM izao ary fananiam-bohatra satria efa tsy fiangonana FPVM intsony izao fiangonana tarihana izao. Koa manao antsoavy zay amin'ny tompona andraikitra rehetra eto anivon'ny firenena izay ambara tonga drafitra rehetrarehetra mba hijery amin'ny maso tsy mitanila izao raha izao ka andray fepetra amin'ny karazana fanakorontanana toy izao miantra aminay izao. Ny fiangonana Moria tompoko dia mijoro ary mijoro hatrany hampanjaka ny fahamarinana satria zay ny antony fijoroany izao fiangonana Moria izao. Nanambara moa ny fiangonana Moria fa tsy mbola ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana na dia eo aza ny atsonjay niatra tamin'izy ireo. Amaranasika ny vaovao amin'izao alina izao ny maresaka iray samy pirenena dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny vondrona Europeanina fa isan'ireo firenena kandida ho mpikambana ao anatin'ity vondrona ity i Ukraine sy Moldavie manomboka izao. Dingana lehibe ary andro manatantara ho an'ny vondrona Europeanina izany fa indrindra ho an'ireo firenena roa ireo izay efa ela no miandrandra fatratra io fanapahakevitra io. Nzava-Andriamaefa, Andra Kotomalala. Nanapa-kevitra ireo filoham-panjakana misy 7 ao anatin'ny vondrona Europeanina omaly nandritra ny fivirinana nataon'izy ireo tao Bruxelles fa ekena ny satama-kandida ho mpikambana ao anatin'ny vondrona Europeanina ny Ukraine sy Moldavie. Fotoan-dehibe manatantara no sady manamarika dingana lehibe ho an'ny vondrona Europeanina io fanapa-kevitra noraisina io ho ny filohan'ny filan-kevitra Europeanina. Eo ihany koa no amaritana ny hoavin'ny Ukraine tao aorian'ireny fanafiana nataon'ny Rosia azy ireny. Mendrika ny Ukraine izao fanapa-kevitra izao ho kosa ny filoha frantsay Emmanuel Macron satria tsy vita ny fanohanana ara-bolona sy ny ara-pitaovana fotsiny ihany izao ady hatrehany izao fa ilaina ihany koa ny tohana ara-politika lehibe tahaka izao ho ny vanazavany. Fandresena ho anay ity fanapa-kevitra ity ho ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky ary fotoana izay efa nandrasana taonany maro. Mikasika ny Georgie kosa indray nanapa-kevitra ny mbola andalina kokoa ny toedrarany an-toerana ny filan-kevitra Europeanina alohan'ny anekena na tsy ny satama-kandida azy ao anatin'ny vondrona Europeanina. Toy izao indray ary ny fandaharam-potoana ho arahinao rehefa avy ao ary ny fampahalalam-baovao taky ny mahazatra ny fandaharana Global News aorian'izay kosa no anarantsika ny Glee série Glee izy ity saison 3 épisode 3 sy 4 ary ny horonan-tsary Wolf Cup. Izay ary no amarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahako no nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tenako mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.